Ankoatra ireo mpampianatra dia maro ihany koa ireo fianakaviana sahirana ivelana Antananarivo izay mahatsiaro lasa ankilabao satria tsy mba mahazo ireo fanampiana avy amin'ny fanjakana. Toy ireo mponina ety Ambatolampy Tsimahafotsy noho izay fahatsapana ny olana mianjady amin'ireo mponina izay indrindra no nahatonga ny club 1808 eto Madagascar nanolo-tanana azy ireo ka nanolotra vary sy voamaina, menaka ary arotava ho an'ireo fianakaviana miisa 200. Amintsika ny ankabeazan'ny malagasy moa zany dia hoe nohanina androany tadiavina androany. Kanefa amin'ilay fiboana dia tsy afaka ny asa ny malagasy, ny ankabeazan'ny malagasy. Dia izay no mahatonga an'ilay hoe be dia be ny tsy manan-kohanina amin'izao fotoana izao. Dia izay no mahatonga anay zany mba nanapa-kevitra hoe andao mba hanampy an'ireto mpiray tanindrazana amintsika reto. Satria rahantsika malala moa zany fa eto Antananarivo renivohitra dia efa manome ny fanjakana, efa manome ny entreprise samihafa, efa manome ny fikambanana samihafa koa. Dia izay zany mba nieritreritra hoe andao mba hivoaka kely any Antananarivo renivohitra fa mba misy olona zany mba adino. Commune Ambatolampy Tsimahafotsy no nahazo fanampiana avy amin'ny solotenan'ireo fikambanan'ny diaspora malagasy eto Madagascar androany. Ankoatra ny fitaovana ilaina amin'ny fiainana andavanandro dia nizara ihany koa ireo fitaovana ilaina indrindra hiatrehana ny ady amin'ny coronavirus toy ny artava, gel hydroalcoolique sy menaka fanositra fiarovana amin'ny aretina maro samihafa ireto fikambanan'ny diaspora malagasy ireto. Fanampanazavana mikasika izay avy hatrany ary. Hita moa zany fa misy be dia be ny olona marefo amin'izao fotoana izao tsy manana sakafo loatra. Dia mba nanao zany izay naka fanapahakevitra hitondra ny anjara birikinay. Izay moa zany dia ao amin'ny fikambanana ho an'ireo olona miaina any andafy any ivelany. Hitondra n'izao fanampiana izao ho an'ny fianakaviana marefo aty Madagasikara amin'izao fotoana izao.